Ho ampitomboinao aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amena. Andeha hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao mandrakariva izay Tompo fa hifaraparina sady ny herinandro. Misaotra ny amin'ny fandraisanao an-tànana ny fiainanay. Misaotra tamin'izay rehetra nasehonao ary te voninahitra no tolotra ianao amin'ireny amin'ny anaran'i Jesoa. Amena. Ny epistily nosoratan'i Jakoba toko 4:1-10 ry havako dia miresaka ny amintsika olombelona napetrak'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao ity. Ary isika olombelona tsirairay avokoa dia samy manana ny toetra sy ny fiainana mahazatra azy avy. Ato amin'ny Jakoba toko 4:1-5 no hakana ny mofinainantsika anio. Vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Manatona an'Andriamanitra dia hanatona anareo izy. Diovy ny tananareo ry mpanota ary ataovy madio ny fonareo ry mporosaina. Amen. Mizara telo izany zavatra asain'Andriamanitra ataontsika izany ao anatin'izao antso ataony ho amin'ny fibebahana izao. Voalohany, manatona an'Andriamanitra. Izy ireo dia antsoina hoe mpisitaka, mijangajanga, sisaka izan'izao tontolo izao eo amin'ny toko 4:1-4 ity ihany. Antsoina koa hoe mpiavonavina izy ireo eo amin'ny 1:5. Izy ireo dia asena manatona an'Andriamanitra ho fanehoana fanetretena. Jereo koa ny 1:10 amin'ity toko 4 amin'ny Jakoba ity. Voalohany, manatona an'Andriamanitra. Faharoa, manadio ny tanana roa, satria ireo no entintsika manao ny zavatra eo amin'ny fiainana. Noho izany dia ny ataon'ny tanana roa no sarin'ny fitondran-tena rehetra. Rehefa avy manadio ny tanana dia manadio ny fo. Izay izany no fahatelo asian'i Jakoba atao eto, manadio ny fo satria ao amin'ny fo no mivoaka ny fanapahan-kevitra hanaovana ny sitrapo. Ao koa indrindra ny loharanon'ny aina. Haintsika tsara ary ampatsahivina ny ohabolana toko 4:7-20 izay milaza hoe tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana, fa avy eo aminy no hiavian'ny aina. Io fo mora maloto n'izao tontolo izao io ka mitarika antsika olombelona hanota no mila diovina amin'ny ran'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fibebahana. Mikasika ny fo madio dia tsara ry havana raha vakiana ny Salamo 4:2-4. Ao amin'ny fo koa no misy ny fitiavana na fahakalana. Ny mporosaina manokana no tena asaina manadio ny fo eto satria tsy azo atao sady tia an'Andriamanitra ny tia an'izao tontolo izao. Fijangajangana ara-panahy no dikan'izany. Ireo mpirorosaina ireo dia ambaran'i Jakoba toko 1:5 fa na dia mivavaka izy ireo dia tsy ahazo valim-bavaka. Ry havana, ankehitriny dia fotoana tena fanaovantsika fibebahana izao, fanenenana ny amin'izay raha tsy vita rehetra tsy hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka hametrahana ny sitrapo rehetra manomboka izao, hanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Fanatonana ny Tompo izao koa dia mahireza ry havana. Amen. Vavaka ary sika. Dia misaotra anao indray izay anio ny amin'izany teninao izany Tompo, ary mankasitraka anao izay ny amin'ny asanao, indrindra moa amin'izay ataonao amin'ny fiainanay, fa izao ary tefeo hatrany izahay ry Tompo. Tefeo hatrany izay araka ny maha izahay anay mba hahay hanatona anao amin'ny fanetretena. Mamindrafo Tompo, mamelà ny helokay amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ry havako amin'ny fiadanan'i Jesoa. Amen.